Eskelera Mambravatomanga nilaza ny filohampanjakana tamin'ny alahady teo hoe misy ireo avoka efa tonga eto amin'ny resaka dossier manahoana ny filosoantsika ao anatin'izay hoe famerenana andro vola sy ny famerenana ihany koa ny Mambravatomanga zay. Ny famerenana vola à la fin azany hoe amin'ny fafa rehefa vita ny condamnation dia misy ny atao confiscation sy ny remboursement dia ireo confiscation ireo zany dia izay vola tafiditra ao anatin'ny procédure ao anatin'ny gel des avoirs na ny fanagazana ny fananan'ny olona na eto atoerana na ny velany no anaovana izay famerenana ny vola zay very zay. Alohan'ny famerenana dia misy aloha ny fanadihadiana hoe iza nanao azy, ohatrinona ny vola voahodina, ahoana fomba nanodinana anazy, aiza daholo ny proof rehetrarehetra, iza daholo ny nandray anjara, mandeha amin'izay ny famotorana, mandeha ny fitsarana, mandeha ny ino moa ty ny fiarovatenan'ilay olona ihany koa. Dia izay vao any rina zay vao misy an'ilay hoe fiverenan'ny vola. Le fiverenany mankati Madagasikara. Tsy raha inareo le non tsy maintsy manao foana satria le volan'ilay olona mpandrahà izy tsy voatery hoe rehefa manambola ny olona dia nangalatra zay, donc tsy maintsy porofona aloha inona le vola nalainy tamin'ny fanjakana, inona ny vola azony tamin'ny fandraharana, fa tsy afaka hoe satria izy mpangalatra dia vola rehetra zany halatra tao. Raha ministra anisan'ny fantanina petraka avoka koa hoe makana zany ny vola nalainy tamin'ny perquisition raha tsy hoe le tamin'ilay hoe 10 milliards. Ny zavatra rehetra azo amin'ny perquisition dia mandeha any amin'ny toerana isan-karazany fitazomana ny atao hoe pièce à conviction, na io vola dia any amin'ny caisse de dépôt et de consignation, na io volamena dia any amin'ny banque centrale na mivato dia any banque centrale samba tsy vadika vy ohatrin'ilay volamena tao amin'ny birao an'ny ministère miny, na io pièce à conviction eny amin'ny fitsarana. Langazy miaramila moa le hoe task force resahana foana fa izay mihitsy zao fotoanany zao ho an'ity concertation fikonan-doam-pirenena ity raha tiana ho tanteraka io tsy andry an'le hoe roa taona fa tia alohaloha aty mihitsy ary azo volavolaina ary kely fandaniana zany fa mahery fiasa zany misy objectif na miaramila ny colonel teo fa nametraka hoe roa taona tsy mihoatra dia efa nametraka indray zao roa volana kinona moa vita amin'ny roa volana fa mamola vola dia ndao ary raisina anao miaraba tompoko. Halo. Eny ary miaraba nareo amin'ny Top Radio. Miaraba tompoko. Araba tompoko. Ny vahiny. Arabe. Mahafinaritra be. Miaraba ny mpiasan'ny ramady Sanjo. Sosikevitra avy hatrany hoe avereno ny ramady dia omeo andraikitra responsabiliseo raha amin'ny teny frantsay no zay zanazy ireo mpiasan'ny ramady ireo mizamy fa manana fahaiza-manao ireo anarina ny Madagasikara fa ny relensa natao amotika mihitsy any Madagasikara dia mampirisika za zany manao sosikevitra ho an'ny mpitondra fanjakana areno ny Madagasikara ireno amin'ny toerany ny Madagasikara toy izany koa tapaka izy fa le famotehana ny Madagasikara zany tsy maintsy voafefy voavala any amin'ny ministry ny fitaterana zany mason'ny firenena amin'izany hoe avereno ny Madagasikara lao izy teny zay ary io koa nisy ny coronasa efa voafehintsika io Madagasikara moa zany tena nahafantarana azy nataty Afrika mihitsy ary dia boina ary ny teknisianina atsika tao dia tena nahavoafehany io mihitsy aitsika io resaka boina io netraketravany le rony tamin'le Airbus bus occasion ndao ary raisina anao miaraba tompoko salama eny tompoko salama tompoko salama tompoko rabanareo le fonds souverain rehefa natsangany rehetra aloha raha mila mbajerena raiko iny zareo efa nilany tao amin'ny député ny lalàna momba le izy tena mila jerena maika iny fa zavatra tsy azony saina takatakarina mila amboarina mihitsy satria mbola misy ny tsy tokony mandefindefitra mihitsy raha ngareto amin'ny zavatra miekina fiainam-bahoaka jirama hermady zavatra ohatr'izany tokony mampiseho miaramila azy ireo fa tsy
manaiky pression avaiza akaniny velana fotoanatany misaotra to ohatra to le fonds souverain sampona mako ny eto amintsika fonds souverain zany any amina firenena manana pétrole be de be zany misy arena ambany tany be de be fa tafavoaka volamena fa tena de misy vola zany eo mivosa eo am'le firenena de hoe ho apetrakay zay ndray zany mba ahoana ma zany zay ndray zany mba mampindram-bola mampiasa vola any rehetrarehetrarehetra any mividy bon du trésor ny américaine na mividy zany ny atao am'le fonds souverain zany hoe ny orinasa-panjakana mamokatra tena mamokatra mahomba mihitsy fitrandrahana rena ambany tany sy ny sisa de eo misy vola eo de ampiasaitsika iny tsika indray zany mampindrana sy ohatra le teneniny rangahary hoe ampindram-bola fa le fonds souverain eto amintsika azafady tompoko fa tena tedavy ny otrohana ny atsy otrohana ny aroa otrohana ny fanindran-dalana tamin'le resaka fonds souverain de misy ale fondation mitondra ny anarany ary nangatahana ny hevitry ny ACC hoe manahoana ny amin'ity satria misy misy hoe fondation Raduel tamin'ireny fotoana ireny de zany rehetrarehetra ny nabe ohatra ny tsisy de nyresaka loatra moa izy ny taty arina satria lasa nanahirana be izy hoe sao de mifamadibady makaizy ty zavatra ty ataovy mazava ny volamena atsika zany ataovy mazava ny pétrole atsika ataovy mazava eo arena rehetra aondratsika io de misy ambombava eo de manana fonds souverain tsika ary mety andeha any amin'ny fanabeazana reny amin'ny fanofanana ny tanoratsika aingana mihitsy de eo koa mpampianatra mba falifaly am'izay rehefa mpampianatra miakatra avolenta ohatra ny raisam-pirenena de mba de miverina ny asany le taloha hoe Ramsey zany Ramsey zany tamin'ny andro fotoana tena olona manana ny maizy azy mihitsy teo anivon'ny fiarahamonina zany Ramsey zany tamin'ny fotoanatra olona tsitsindrin'ny mpanao politika fotsiny tsitsindrin'ny député sisiko sisa mbola fanarenana daholo zany sy mila fanavozana daholo le fonds souverain tena mila jerena akaiky ohatra ny hémorragie no ateraka io raha tsy voajery io ary zany nisany nataon'ireo firenena indrindra fa ny arabo moa zany tena mibetsaka manana an'io manana an'io ny arabo ny fananany an'le araka ndesana teo ny solika any Norvège manana an'io zalahy zao mametraka ary amin'ny anina ny Elon Musk ary amin'ny fanaovana iny ty fanaovana tomobile électrique mametra-bola any izy ka nataony ataontsika hoe banky mampindrana vola ty amintsika etony nge any amin'ireny fonds souverain reny izy matsaka de mijirika izy mandeha ty amin'ity firenena to atsika ao misy antsovonina mbola tsy tena vonina anao mbola manana 10 minitra tsika raha ohatra isy resitsika ampitiavana zay tonga eo fa zava-dehibe ny resahana zany satria zany ministre koa toko mba eritreritra hoe ny banky fampandrosoana banky mpanjakana banky pirenena satria zany nisan'ny ataontsika hoe tatsaha ito amintsika zay maro anisa de misedra fasairanana mihitsy amin'le tena hoe satria zay ny fahafahany manao ao anatin'le izy noho n'le hoe banky marotra ny tena betsaka eto de tena tsy mahaleo ny sara ny vidiny amin'ireo tatsaha de tena ravoravo tanana de lasa voatery zay nga prime ministre asa miandry azy daholo zay le izy fa ataoko fa tsy misy conflit de responsabilité ngamba amin'izany doare efa misy antsy vonina ndray raisina anao ary miarava tompoko allo eny ary salama tompoko salama raha ny fitakian'ny mpampianatra de tena poro zany 100% voalohany indrindra ny inspecteur des impôts inspecteur de douane inspecteur de trésor mpampianatra dolo na mpianatra an'izany mba jereo ny fanagnany de jereo ny fanagnany mpampianatra maloto ny mpampianatra par rapport ny mpianatra sotra tompo ie le fitakina nge ohatra manaiky dolo ny rehetra faradrariny loatra fa le hoe ahoana ny atonga lizy hoe so de fa ndamindamina andresaka fotsiny no vita tany ananina fa tsisy fiatraikany akory rehefa avy eo fa ny asa rehetra koa aloha de tokony miakasina araka ny tandrify azy rehefa zany nge le isan'le mampianatra moa mampianatra de mitsabo izy mitsabo de ny chauffeur izy mitondra fiara zany le isan'ny adevitra ihany koa amin'ny tontolon'ny fitsarana hoe
tena ilaina ve nametrahana relateur juridiction spécialisée hoe ty de sambam-pitsarana tsara fotsiny bois de rose tsara fotsiny volamena de ohatrany hoe totofana tsy totofana moa zany hoe be karama zany mpitsara any amin'ireny tendrom-pitsarana reny a miohatra mipitsara hafa na mitovy grady aminy de lasa misy elanelana ilay izy a de lasa ohatrany hoe vao may varavarana misokatra amin'ny siny le ataontsika hoe any amin'ny fopy any amin'ny prime ministre zany zay hoe mba zay mba mitovy grady a mba tsy de mifanalavitra loatra ny tsy hoe misy asa satria zay ma ohatra mametraka hoe misy asa ambany de misy ambony laza hoe misy asa ambany misy asa ambony lasa tena mahamay ny amin'ny fotoana mahamay ko aloha lasa ambony ho azy ao a raha vao avolenta ny compétencenao ny fotoanantsika moa fa mandeha any fa isan'ny zava-dehibe tena mifanakalozana tamin'ity androany ity de hoe mba ahoana no ametrahana ny arofanina mba tsy hiverina tsony le hoe manilika ny hafa de mamindra izy amin'ny ohatrany hoe le olana tsy niala fa mifindra toerana fotsiny le hoe misy vondron'olona na antoko zay manao mpimamba ny fahefam-panjakana de misy koa mety vondron'olona na atokon'olona vitsy zay manararoatra an'izany resaka fahefana zany a nangonan-karena fotsiny tapaka tenatena foana mako ny tenin'ny namana amin'ny telefôny eto indraindray rehefa manao izy matoa anao manao atoko politika de andray fahefana de atreo fa matoa ianao manao atoko politika de tsy vitandrery le fanovana iverina atao eto ka any amin'le lalàna momba ny atoko politika mihitsy ny mila jerena hoe inona daholo ny engagement tokony ho raisiny atoko politika tsirairay aby fa tsy hoe andray fahefana fotsiny fa raha lasa fampanjakana antoko eto de ny teo ihany no miverina zay ny ataon'io ary ndraindray mendimendy hoe miongana ny teo azy na ampiongana n'iny aloha ny tena maika de kanefa ny ambadiky ny saina kiotofety sy maka hoe zay mampiongana n'iny aloha any fa de zahay zany makeo lomba izay indray zao raindray zao ka fotoana mahamay lohantsika mihitsy zao tsy hoe ratsy saina akory ny olona tsy hoe ratsy saina akory ny mpanao politika fa firona ny hevitra mahazatra eto Madagasikara zany a atramizay zay ny nanana teto hoe lalana azahoan-karena ary lalana azahoana mampanjaka ny orinasanao azahoana manao monopole azahoana manome marché public sy ny sisa manendry namana zay ny fandraisan'ny eto amintsika tena zava-dehibe an'le anina hoe andraso fa rehefa za zao mahazo anina foana hoe raha mba aniny ianao de mba tsarovo zay zay le mpatsarovo zay le fomba fitondran'Andriamanjaka zay za zany mpanjaka keliny ndao aro raisiny ny antso manaraka miaraba tompoko salama tompo radio manao ane de miaraba anareo rehetrarehetra tompo de misy fantanina ray rety neny ary mba voakasika an'le fitakin'ny mpampianatra ve ny mpampianatra efa rehetrarehetra zay ihany tompoko ohatranay zany ny retirety zao amin'ny ankapobeny a rehefa misy ny fanamboarana ny karama fao be ao amin'ny fanjakana de to ohatra ny anisan'ny manaraka an'izay koa ny retirety amin'ny fanjakana de ohatra zay koa ny retirety any amin'ny knapsa rehefa efa misy formule zay ataony de rehefa misy fisondrotan'ny karama farany ambany de misy koa fanamboarana ny retirety mifanaraka amin'iny zany hoe karazana resaka fao be zany amin'io fa ny zava-dehibe eto amintsika de zao tokony misy komity mitatana azy a solotena ny mpiasa-panjakana misy solotena mpiasa-panjakana solotena fanjakana mitatana ny kesy de retirety civil le militaire de mitatana ohatrandre mitatana ny knapsy reny fa tsy misy mihitsy zany zao jereo ny lalàna fa zay no izy eny ary misy antso voninao mba ty azy ny teknisianina ty ampidiriny ianao miaraba miaraba anareo salama tompo raha nijery vocabulaire de hoe tetim-pamorenana